nitsangako velona tokoa i Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay rehefa tafatsangako velona izy. Ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy no katsao. Nitsangako velona i Jesosy. dia faly miarapantsika mianakavy indray ry havana manaraka zao vatsim-panahy ampitain'ny radio ny Don Bosco amintsika izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy fanahy masina amen. Ombantsika mianakavy any fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Ry havana, ankalazaintsika amin'ity alahady mipaka ity ny fandresen'i Jesosy. Tsy natazona azy ny herim-maizina, tsy natazona azy ny fahafatesana, tsy natazona azy ny fasana. Velona izy ka tsy maty intsony, ary 2 taona mahery izay no nisehony izany. Tsy hoe fahatserovana ny lasa fotsiny no ataontsika, fa mbola mitohy hatramin'izao. Izany fankalazana ny Jesosy nitsangako velona izany. Ho indrindra isika ao amin'ny fiobiana, ao amin'ny fakamasinana, na ny hoe anamonezy, lalina sy magaga ny ataon'Andriamanitra ho antsika. Manambara ny nahafatesanao izay Tompo, mankalaza ny tsangananao miandry ny hevinao amboninahitra. Isaky ny manolotra sorona masina ny Eglizy ry havana, dia mankalaza ny mistera mipaka ny Jesosy, mankalaza ny ahalehibe ny fitiavan'Andriamanitra, mankalaza ny fanafotana. Ny nananganan'i Jesosy ny tena ny velona dia tsy hoe zavatra nitranga efa lasa fotsiny akory, fa mbola mandraka ankehitriny. Efa 2 taona izao, 2 taona mahery ny nitsanganan'i Jesosy velona, fa mbola tohiziny ao anatintsika ankehitriny ny hery sy ny vokatra izany fitsanganana izany. Izy no mampandray anjarantsika amin'ny fitsanganany. Indrindra i Papa François amin'ny fampianarany hoe ry rahalahy sy anabavy, amin'ireto 3 andro ankalazana mipaka ireto, dia tsy hanina fotsiny amin'ny fahatserovana ny fijalian'ny Tompo isika, fa andeha hiditra ao amin'io mistery io mihitsy. Ataontsika ho antsika ny fihetseham-pony amin'ny fankalazana ataontsika. Ataontsika amin'ny fihetseham-pontsika ny fomba ny rehetra toy ny anentanana ny masin-dapoly antsika hoe manana izay saina amam-po hita ao amin'ny Kristy Jesosy. Amin'izay mipaka antsika dia tena paka marina tokoa. Tsy zavatra efa lasa ry havana no ankalazaintsika mipaka, fa tena miditra ao amin'ny mistera mipaka ny Kristy isika olombelona. Dia izy nijaly, izy maty, izy nitsangako velona. Fa inona moa ny dika ny paka? Ny paka dia midika hoe fandalovana. Izany hoe fandalovana avy amin'ny toerana iray maka amin'ny toerana iray tsaratsara kokoa. Raha ny paka jody no resahana, dia fialana avy amin'ny fanandevozana tany Ejipta nakany amin'ny tany nampanantenaina, tany tondra-dronono sy tantely. Izany dia midika hoe fialana amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana iray tsaratsara kokoa. Raha mipaka ny Kristy kosa dia hoe ny paka izay ankalazaintsika anio no resahana, dia fialana amin'ny fanandevozan'ny fahotana makany amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Mame ohatra antsika amin'izany Masin-Dapiera tamin'ny zoma masina fantatsika tsara. Rehefa namaky an'iny vakiteny lavabe iny isika, hitantsika tao Masin-Dapiera mandahan Jesosy intelo. Tamin'ny zoma masina Masin-Dapiera mandahan Jesosy intelo, kanefa araka ny nambara ny vakiteny voalohany izay nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andininy 430 tapany voalohany, dia raisiny amin'ny andininy 730 mijanona hatramin'ny andininy
320 ny vaky teny voalohany io a dia sa nitory ampahabe maso a i Piera ilay nandahan Jesosy ny zoma masina dia lasa nitory an' Jesosy a ampahabe maso. I Kristy nitsangako velona zay notorian'ny Piera, ary zany fitoriany any Kristy nitsangako velona zany a dia nefara tamin'ny fanomozan'ny ainy ihany koa, ary fantatsika araka ny tantara fa maty martiry i Piera. Endrika isehon'ny paka koa zany a riavana, ka ny an'ny Piera zany eto dia ny azo lazaina hoe toerana ratsy ny aingany, satria nandahan' Jesosy izy, fa tonga tany amin'ny toerana tsaratsara kokoa dia izy any bebaka ary nitory an' Jesosy Kristy nitsangako velona. Riavana, mba mahatsapa ve isika amin'ny fiainantsika fa mba manana zany dingana izany ao anatintsika, miala amin'ny toerana ratsy na ny toerana tsy metimety dia tapa-kevitra fa andeha akany amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Dia tiano zany fa ny fivohan-toetra, fialana amin'ny geja manjoantsika, zany natao hoe fitsanganako velona riavana. Ka mba mahatsapa ve isika fa mba manana n'izany dingana zany, sady tonga n'le fiteneniny hoe toy ny volakakafotra ka ny malitsy ny ova ny teo ihany ny teo. Mampatsiahy antsika ihany koa ny dikan'ny paka fa tsy azo sarana amin'ny zoma masina. Zoma masina miampita makany amin'ny paka, fandalovana ihany koa zany riavana. Ny fankalazana amin'ny paka dia mampatsiahy antsika fa aorianan'ny zoma masina dia misy mandrakariva amin'ny paka. Riavana, mety maro ny endrika ny zoma masina mandala amin'ny fiainantsika, tadio fa ny paka dia misy mandrakariva satria efa nitsangako velona i Jesosy. Manome fanantenana antsika zany riavana amin'ireo fitsapana samihafa manjoantsika zay mety mihoatra no zoma masina resahantsika azy. Amin'ity fankalazana amin'ny paka ty riavana dia mankalaza amin'ny paka isika, dia mankalaza ny fahafahantsika amin'ny geja amin'ny fahotana. Ny olona afaka tamin'ny geja amin'ny fahotana dia efa miaina ny fiainan'ny olombavonjy. Ko efa afaka miteny ve ianao fa efa olona afaka? Efa miaina ny fiainan'ny olombavonjy ve ianao sa mbola voagejany ota sy ny fahotana foana? Mety efa mitsika menakavy moa zany teny zany riavana, fa ny tena fankalazana amin'ny paka ary ny tena paka ao antsika dia tsy voageja no ny ota sy ny fahotana isika. Ao amin'ny vakiteny faharoa Masina Paoly vakiteny faharoa moa dia ny taratasy amin'ny Kolosianina 3:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 14. Ka ao amin'ny vakiteny faharoa Masina Paoly dia manentana antsika mankalaza amin'ny paka mba hikatsaka ny zavatra any ambony amin'izay toerany Kristy. Zavatra any ambony no ankafizo fa tsy ny zavatra ny tany no Masina Paoly. Ny fitafiana tranay ny ialana dia ireo soatoavina mandoka, mamono, manimba, dia tsino zany fa toy ny fitiavatena, ny fanariana te hanambe, ny fanaovana kolikoly, ny fanongonan-karena sy ny sisa. Ny fitafiana vaovao araka amin'ny fitsanganako velona indray kosa dia ny fioarana, ny fizarazarana izay mampifandrafy ny olona samy olona. Ny fitafiana vaovao dia tsy inona fa ny famindram-po. Ny fitafiana vaovao dia ny hatsaram-po, ny fanetretena, ny faharetana. Ny fitsanganako velona dia tsy ho an'ny Kristy fotsiny ihany fa ho antsika mpanarady azy indrindraindrindra. Dia n'izao ary riavana dia antsoina hitsangako velona isika, hitafy ny fandresen'i Kristy Tompo, hitafy lay fitafiana vaovao entin'ny paka fandresena. Riavana,
mety mieritreritra isika hoe dia tsy eritreritra na dia tsy hijery izay mahakasika n'izao tontolo izao mihitsy ve zany, satria masindapaoly ny teny hoe ny zavatra any ambony nikatsao fa ny zavatra ny tany. Mety lasa ny saintsika hoe totsy vita zany ka, tao mafy be sarotra zany ka, sarotra mihitsy zany lazay masindapaoly zany ka. Dia izao no izy ry havana, misy fakapana roa mpahazo atsika, na mandositra izao tontolo izao isika, na mifantoka sy mifikitra amin'izao tontolo izao. Mety hanampatsika ry havana amin'izay tokony ataontsika mivavaka nataon'i Jesosy tamin'ny rainy talohan'ny jaliany sy ny nafatesany. Inona moa zany vavaka nataon'i Jesosy zany? Vavaka nataon'i Jesosy dia hoe tsy noho ny hanesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa ny arovanao azy amin'ny ratsy. Hitantsika eo amin'ny Masitajoany 7:20. Zany hoe miezaka isika ahay miaina fa tsy manamavo sy mandositra ny fiainana. Averiko ny ray mandeha, miezaka isika ahay miaina fa tsy manamavo sy mandositra ny fiainana. Miaina eto an-tany fa mibanjina kosa ny lanitra tanindrazantsika mandrakizay. Izany ry havana ny tokony ilofosantsika sy matamatasantsika, ka dia aza variana fotsiny amin'izay eto an-tany, amin'izay eto ambonin'ny tany eto. Hoy ny voalazan'ny konsila Vatikanina faharoa hoe sady olom-pirenen'ny tany no olom-pirenen'ny lanitra ny kristianina. Aoko tsaroantsika mandrakarivo zany ry havana. Raha lazaina amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe sady manomana ny tany vaovao no manomana ny lanitra vaovao isika kristianina. Ary zany no intsony Jesosy Kristy antsika. Ka raha mankalaza mipaka isika dia miaina ny fiainan'ny olombavonjy, ary ny fiainan'ny olombavonjy dia tsy voafatopatotro ny ontatsony, tsy voafatopatotro ny fotana, ary tsy voafatopatotro izao tontolo izao. Eo anivon'izao tontolo izao fa tsy an'izao tontolo izao. Fa izay fitsanganako velona izay ry havana tsy misaraka amin'ny finoana. Ahoana moa no ilazanana hoe mino mitsangako velona nefa tsy mihinan'i Jesosy Kristy nitsangako velona? Iantsika tamin'ny evanjely teo fa lasa any amin'ny fasana i Maria Madeleine ka nahita amin'ny vatany kidia. No heveriny nisy naka ny fatin'i Jesosy, ka lasa niazakazaka tany amin'ny Simona Piera sy Joany izy nanao hoe nalain'ny olona tao am-pasana ny Tompo, ka tsy fantatra izay namatrahany azy. Fa inona moa no nataon'ny Piera sy Joany rehefa avy nandre ny filazany Madeleine izy roa lahy? Lasa niazakazaka nakany amin'ny fasana izy roa lahy mba hanamarina ny vaovao nampitaina taminy. Rehefa tonga tany izy ireo dia nahita ny zava-misy taitra sy talanjona tamin'ny marika napetraky ny Tompo tao am-pasana, dia ny lamba-paty zany sy ny lamba narakotra ny lohany ny valona soamantsara. Kanefa ireo zavatra hita ireo na ny hita ny Maria Madeleine voakidi ny alatery ny vato, na ny hita ny reto mpianatra roa lahy, dia toa tsy manam-pirofo fa nitsangako velona Jesosy. Mahavariana ry havana, ny mandinika ny Maria Madeleine mahita, ny mandinika ny Piera mahita, ary ny mandinika ny Joany mahita, ka mino na manomboka mino. Nahita ny vato ny varavara-pasana kodia Madeleine, nefa mbola tsy nino, no hevery no nisy nangalatra faton'ny Tompo. Hita amin'ny Piera fa tsy te koa ny vatan'ny Tompo, nefa tsy nino izy. I Joany rery ihany no nino na hoe nanomboka nino, nahita amin'ny fasana foana. Ka eto zany ry havana dia misy ny atao hoe fahitana tsy miteraka finoana, ary misy fahitana miteraka finoana. I Joany nahita kanino na hoe nanomboka nino? Inona no nahatonga azy nanomboka nino? Tsy inona fa noho ny fitiavana. Izy no ilay ambara ho mpianatra malalan'i Jesosy. Tsy azo lavina ihany koa fa tian'i Jesosy fatratra izy. Ny fahatsapahana fatiana ry havana,
ny fahatsapahana hoe ny tiavin'i Jesosy, ny fiarahana hatr'izay sy ny fifandraisana lalina tamin'i Jesosy, izany nisy tamin'i Joany sy Jesosy, nisy tao amin'izy ireo. Izay no fototry ny fanombohany ny finoany Joany. Ary miha mazavatra any ny fampianarana tian'ny evanjely lazaina eto, ary tiany ampitaina. Ry havana, raha tsy misokatra ny fo, raha tsy mahatsapa fa tiana, dia ho sahatra ny ino ny fitsanganan'i Jesosy velona. Tsy mbola feno tanteraka nefa ny finoany Joany sy Piera, satria tsy mbola fantatr'izy ireo ny soratra masina milaza fa tsy maintsy hitsangako velona Jesosy, nambaran'ny evanjely izay niarahantsika nandre teo izany. Ny fisehoan'i Jesosy ny harivan'ny andro voalohan'ny herinandro tamin'ny mpianany sy mifanomezan'ny fanahy masina no nanamafy ny finoan'izy ireo an'i Jesosy tafatsangako velona. Io moa tantarain'ny Masita Joany amin'ny toko 20, andininy 120 hatramin'ny 120 dia ny andininy 120. Tantarain'ny asan'ny apôstôly koa izany ao amin'ny toko 2 andiny voalohany hatramin'ny 120. Entsika teo koa ny nataon'ny Piera sy Joany rehefa tonga tao amin'ny fasana. I Joany araka amin'ny voatantara teo dia hoe i Joany no tonga voalohany tany amin'ny fasana. Nahita sy tonga voalohany kanefa tsy niditra. Izay koa mahagaga ny azakazako Joany izy raha teo moa zandron'ny Piera ary mbola zandry olona lavitra mihitsy dia mery mandeha. Tonga voalohany izy nefa tsy niditra, fa ny andry amin'ny Piera izy. Araka mimpandinika ny soratra masina ry havana sy fampianaran'ny Eglizy, i Joany dia manambara ny endriky ny Eglizy fitiavana. Ary Piera kosa no solotenan'ny Eglizy, Eglizy misy rafitra sy fitantanana. Nanankinan'i Jesosy ny famahanana sy fitantanana ny ondriny. Araka ny tenin'i Jesosy tamin'ny Piera hoe fahano ny zanak'ondriko, fahano ny ren'ondriko. Ito amin'ny Masita Joany izany toko 120 andininy 10 hatramin'ny 20. Ry havana, tsy azo sarahana ireo endrika roa ireo eo amin'ny fiainan'ny Eglizy. Tsy azo sarahana ireo endrika roa ireo fa mifameno sy mifanampy tokoa. Mandringa sy mandeha ila raha toka adino ny iray. Eto ry havana dia manaja sy miandry an'i Piera i Joany. Toy izany koa no tsy maintsy hitiavana sy hanajana ary anekena ireo nanankinana manokana amin'ny fitantanana sy ny famahanana amin'ny vahoakan'Andriamanitra, tahaka ny papa zany, tahaka ny eveka zany, tahaka ny pretra. Anjaran'izy ireo kosa nefa no mamantatra sy manamarina ary manome vahana ny fanomezana fanahy masina amin'ny vondron'olona na amin'ireo nahazo fanomezana manokana. Ny tanjona dia ny hanorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'izao fankalazana ny fety mipaka zao koa ry havana dia firaritso ataontsika mianakavy hoe mirary hafaliana ho an'ny paka. Fa inona moa izay ny hafalian'ny paka izany? Fifaliana ara-panahy lalina ny hafalian'ny paka ry havana, ary miavaka amin'ny hafinaretana mandalo. Ny hafalian'ny paka ry havana dia mifototra amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy maty sy mitsangako velona. Maneho ny fandresena ny ota sy ny fahafatesana. Ny hafaliana mipaka dia ny fahafahana amin'ny ota, araka ny asongadiny ny taratasy ho an'ny Romanina toko 4 andiny 4. Masida Augustin moa amin'ilay boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe Confession dia milazalaza ny torona nataony tamin'ny fahotana sy ny hafaliana tsapany tamin'ny fitodiana tamin'Andriamanitra. Ry havana, antsony isika mba handinika sy hisaitsaina ny fiainana, mba hanafahana ny tenantsika amin'ny ota mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny Konsila Vatikana faharoa dia mampatsiahy antsika fa ny tena hafaliana dia avy amin'ny fionana amin'Andriamanitra. Tokony hiseho eo amin'ny fiainam-pino isan'andro ny hafalian'ny paka. Ny Papa Fransa moa
ao amin'ilay hoe hafalian'ny evanjely fampianarana nosoratana nampitahita amintsika papa François dia manasantsika hiaina izany hafaliana izany amin'ny alalany ny asa fiantrana mivaingana sy ny asa fampona. Ry havana, isaky ny paka ny mpino dia tokony handinika ny fiainany ary handray fanapahan-kevitra ara-panahy amin'ny fanoloran-tena amin'ny vavaka sy ny fampihavanana ary amin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Kristy tsangako velona. Matetika nefa ry havana eo amin'ny fiainantsika efa na dia amin'ny fiarahan'ny vavaka ao amin'ny eglizy aza dia tsy mitory an'i Jesosy velona, tsy mitory an'i Jesosy nitsangako velona. Matetika indrindra amin'ny fotoana iainantsika izao dia matetika endrika malomaloka no entsika mandray an'i Jesosy amin'ny Eukaristia. Endrika malomaloka no ifandraisantsika amin'ny namantsika. Tsy mba tsapantsika ve izany? Indraindray eo amin'ny fiainana andavanandro efa na dia ao am-piangonana azy dia toy ny eo afovoan'ny olona voageja isika, toy olona very toky manodidina antsika, olona tsy faly amin'ny fiainana. Izany misoritra eny amin'ny tare. Mba tsapantsika ve izany? Ry havana, tsy mety hijoro vavolombelon'i Kristy ny mpino raha tsy miseho faly, satria izany no mariky ny olona afaka entan'ny fanahy masina ka tsy mivelona ho an'ny tenany fa ho an'ilay mahafoniainy ho azy sy efa nitsangako velona. Ka ty hoe mpino miseho faly ty tsy hoe eto velany fotsiny io fa tena hafaliana avy ao amin'ny fotoko, avy amin'ny tenantsika manontolo, avy amin'ny herintsika manontolo ny hafaliana. Raha tao banky-tokana dia izao te-panahy feno hafaliana no ety mankalaza amin'ny paka, satria miara-miaina amin'ny Kristy isika ary hiara-miseho amboninahitra aminy rahatr'izay. Nitsangako velona ny Kristy ry havana ary isan'alahady isika dia mankalaza ny paka ny tompo. Noho izany sokafa hidanadana ny fontsika, hidiran'ny hafaliana ary mivavaha ny tompo mba ho haintsika tokoa ny mampitsy izany amin'ny mpiarabelona amintsika. Izany ry havana milaza amintsika ihany koa fa mifankalazana amin'ny paka dia mitondra hafaliana ary io hafaliana io tsy natao tanana ho anao samirery fa zaraina amin'ny hafa. Ka tsy ampy ny fankalazantsika amin'ny paka, tsy ampy ny fiainantsika amin'ny paka raha tsy mizara ny hafalian'ny paka amin'ny hafa koa isika. Natao ho zaraina amin'ny hafa tahaka ny nataon'ireo apôstôly tao amin'ny vakiteny voalohany ny hafaliana eto mipaka. Ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly tao amin'ny vakiteny voalohany dia manambara ny fitoriana sy ny fijoriana ny vavolombelona nataon'ny Piera sy ny mpianatra. Efa niona tamin'i Jesosy nitsangako velona sy efa nandray fanahy masina ary efa nanomboka nitory hatraizatraiza izy ireo. Eto dia any amin'ny tany tsy mpino. Tsy nisy nahita ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa tao aoriana ny nananganana azy ho velona kosa dia niseho tamin'ny Piera sy ny mpianatra izy. Ka ireo fionana mivantana ireo no manamarina fa tafatsangako velona tokoa izy. Ry havana, ny finoantsika amin'ny fitsanganako velona ary dia miankina tamin'ny fionana sy ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ny Piera sy ny mpianatra. Tena nanova tanteraka amin'ny fiainan'izy ireo ny fionana tamin'i Jesosy nitsangako velona, ary izany no nananan'izy ireo fahasahiana mitory sy mampita ny finoan'izy ireo an'i Jesosy. Dia araka ny voalazantsika teo hoe tsy nitanan'izy ireo samirery izany fa nizarainy tamin'ny mponina rehetra, ary lazaina teto koa ary hoe tany amin'ny taniny tsy mpino tonga hatrany izy ireo nizara izany hafalian'ny paka izany. Dia izay no irariana ho antsika menakavy ry havana amin'izao fankalazantsika ny paka izao dia mba ao amintsika mandrakariva ny hafalian'ny paka, tsy hafaliana mandalo na hafinaretana mandalo fa tena ilay hafaliana avy amin'i Jesosy Kristy dia ilay hafaliana tsy manam-pataperana. Amen. Mba antsika menakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary mba antsika mandrakariva ny nitsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hitantana ny diantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.